Read the heart brother how she let the scarlet coals down and saved her house. Afatra nentiny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe Israel sy ny fiangonana laharana fahadimy ny fahasivy amin'ny roapolo martsa 1770 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. Is there a red streak on your door before this great shaking come? He said not once more. Reny ariva dia tiantsika ny ametraka azy ireo ao an-tanindrazana hitantsika neny tompo. Eny tamin'ny maraina isika dia nanana fanontaniana sy valina. Ola nisy maro tamin'izany teo na tompoko raha ny fahitako azy dia tamin'ny 7 ora teo eo ary nifaranako tamin'ny roa sasany kanefa mbola feno ny posiko misy isan-karazany. Nefa mety azontsika raisiny zany amin'ny herinandro avy ity mbola misy betsaka napetraka eto izay mbola tsy hitako akory. Andray an'izany sika raha vao azo atao. Antenaiky fa mbola hiaraka amintsika raha latao amin'ny herinandro zao. Amin'izay dia anana mpitoroteny maro sika eto ka raha misy faripeo aminay dia sabotra an'izay manaraka eo sika. Koa dia ity ny fotoana voalohany azonako karazana fifohazam-panahy toy izao tao anatin'ny 7 taona lasa zay amin'ny herinandro avy ity no ny azonako ny fifohazam-panahy farany teto amin'ny Tabernakle. Fivoriana fanasitranana no natao. Anaiky aho fa nahazo vahoaka betsaka kokoa sy ny sisisika tonga hatramin'ny ray alina kanefa tsy mbola nanana fotoana tsara noho izao aho. Fotoana mahafinaritra tsotro izao no nanako. Omaly hariva dia tena niraraky fitsotro izao toy ny soavaly mihinana vilona tsara ralarety. Nandalo fotoana nafinaritra nitahantsika ny tompo. Nitahantsika izy androany ka atao saika efa narodantsika mihitsy ny trano. Toy ny fivoriana fahiny teny amin'ny toerana malalaka ny fandrenesana azy mandrodana trano satsy zany nefa nanana fotoana nafinaritra sika. Nitahantsika ny tompo inoko fa atao zany anio hariva. Misy fantaniana sasany izay tena ekinany ny aina ny resantsika tamin'ny maraina ary ny sasany tamin'ireo dia loha hevitra lalina ao amin'ny Baiboly. Eny amin'ity zoma ho avy ity dia ho afatra mahakasika ny fanombohana amin'izao zoma hariva izao raha sitrapon'ny tompo. Hitondra azy eo amin'ny azo fijaliana sika ahitany nanombohana azy ametraka azy ao am-pasana ary hiazona azy eo hatramin'ny asabotsy hariva fa ny alahady maraina ny Pasika eo amin'ilay fivoriana fiposan'ny masoandro no ezahantsika moahana azy. Anehoana aminareo ny fomba fanaporofony maizy azy. Ho tsara be aoriana kelin'izao raha amelantsika ireo fivoriana lehibe ho fanasitranana ny tompo satsy zany. Tsy ho tsara ve zany? Angamba ho azontsika ny gymnase na ny toy zany ary amoro olona manarivo ny vitsy maro kokoa ka anao fivoriana fanasitranana lehibe. Alefa any amin'ny gazety sy ny radio sy ny sisa. Matetika ny misy olona manarivo ny maro rehefa fivoriana fanasitranana. Zany no ny atsona ny vavaka ho an'ny marary. Karazana fahatsapana mahafinaritra maro no anarako teo amin'ireny laharany ireny. Ary inoko fa eopany manana zavatra ny tompo ankehitriny misy antony ny namereneny aeto avy any amin'ny sanasa ka nametrahany aeto. Inoko fa ho fahatsiarovana ny nataony 7 taona lasa zany ka anangana fanohanana hafa indray izy irisoana lavidavitra kely. Rehefa tonga takan'io ny favalo izy dia anangana faneva hanodry zany. Anio hariva tiako vakina ho lahatsoratra na ho soratra masina eto sika dia anao batisa raha vao vitsy zao tsy resaka ela loatra ny ho hariva izay foana ny voalazako isan-kariva avy eo dia adiny roa sasany ianareo no asaiko mipetraka eo saziko nefa tsy afaka anao an'izany aho anio hariva satria isy fanaovana batisa eto fa ny maraina ny Pasika raha vao vita ny fivoriana fiposan'ny masoandro dia isy batisa atao ihany koa eto amin'ny Tabernakle misy batisa ny maraina ny Pasika. Anao batisa izy ireo anio hariva batista tsika raha ny fomba fanaovana batisa ilaitsika fotsiny no araka ny soratra masina dia izay ihany tsy hoe batista arabaka teny fa araka ny soratra masina mino batisa sitrika sika areny raha tsy minao an'io araka izany ianareo dia tsy mampaninona anay zany saingy zahay minao an'io dia ny batisa ny rano asitrika. Eny eto ny soratra masina zay efa nataoko efa mataonany maro ny aviany zany teo amiko tamin'ireo efa taona farany. Tsy mbola nisy fotoana na diso zany azoko noraisina ny Baiboly fa hivadika eo amin'ny toky io zany ary io tsy nalalan'io aho raha tsy voatsela dia mifandray tsara amin'ilay famaranana ny ty afatra an'io hariva ity mihitsy. Amin'ny herinandro hafa isika dia mety hiverina eo amin'ny Genesis na zavatra fa tsy fantatray hatreto ny toerana lianay amin'ny herinandro hafa ity fa arak'izay tarihan'ny tompo. Fa an'io hariva rehefa narary aho tato ato
tsy hoe na raha ry afatorovana betsotro zao dia tsy niala teo amin'ny fa teo amin'ny larambavaka nandritra ny 7 andro sy alina teo foana tsy niala teo amin'ny lampiazo nandeha ny sakafo dia natory dia teo amin'ny lampiazo fa hoia hivavaka ho any rehetra raha mbola vitako ary rehefa niala teo aho dia mbola nisy olona 7 sy 4 alina hivavahana tao tanàna 7 sy 4 alina eny izay nitatitra nomeny gazety teo avokoa izy ireo fa nilaza ny gazety fa teo izy ireo Jonesboroson eny aveo io nanana fotoana nafinaritra zay nisy jamba teo marenina mona malemy ary nisy maro hafa koa sitrana dia nanomboka ny ely avy teo io manerana an'izao tolo zao mafinaritra zany renareo tsara zany sady zany tsy manapitapina zavatra Andriamanitra fa sotraniny io marina zany ataony salamy zany eny teverina andray aho ary anao fivorina hafa eny mety nisy fivorina ny foananay tao Memphis ray andro iny teo am'izay nisy ny église de Christ na tsy hoe église na lay hoe jeunesse pour Christ zay efa andony io fa lay tranobe fahatsiarovanao Memphis nefa ony fa ny masina mody ko dia inty tsy mahalala nanana ny Filipo izy ndray mandeha teo amin'ny fifohazam-panahy lehibe ray fa nolazainy izy mba ho any anefitra ary hitory amin'ny lehilahy ray dia nakena izy marina zany navelany teo lay fifohazam-panahy nefa tena teo amin'ny faratapony marina zany izay mihitsy no nisy voateriny anao azay lazain'Andriamanitra atao fotsiny sika eny eo amin'ny Josoa toko voalohany io raha lay fahitana ny amin'ny fandehanana any India eny fantatrareo rehetra ny tantara rehefa niverina avy tany Afrika nipetraka teo atsisy mpandrina ndray maraina reny fahitany reny firona efa nanatrika ny anankiray tamin'ireo fivorina fanasitranana nataoko atsangano ny tananareo azo antoka hitanareo ny fomba fanehony zany fahitana firy ny teto foniananao fivorina fanasitranana ndray ariva monja teto tsaronareo ve fotoana io fenipoka ny manodidina hatrao atokotany sady nanorana tsy tapaka teo nisy tovavy teo amin'ny sezakodia zay efa nivatika fotsy tony ny sokay hatreo ambalany nidina nalemy fefa mataona ny maro nipetrahany teo niteny tamin'ny am'izay rehetra natao sy zavatra tsy vita ny fany masina hoy izy raha nasitran'Andriamanitra dia ataoko zany ho ia mitsangana amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy dia nandeha izy nivoaka atao ivelan'ny trano toy ny rehetra hitanareo zay le izy hitanareo eo misy ny olana tsy maintsy hitanareo no natonga an'io alohan'ny hafanareo mahita ny fanafana zay foana ko dia tsy tiatsika nanomboka eo amin'ny fanasitranana satria rehefa atomboka reo lalaovina ny hoe mino fotsiny dia ataontsika larabavaka fa eto sika dia tehitory fotoana foy fa eto mba maranana ny fitantarana aminareo an'io fahitana io hitako nisokatra teo amin'ny loko zany ary nisy lehilahy nanatona nisy andiana taratasy kely teny aminy ary nalaindreo taratasy ireo dia hoy izy ko satria teo amperitreretana loatra no avinao ianao dia natsipony toy zao zany ary niakatra vetrahany tany an-danitra izy ireo nananaka voasoratra ato amin'ny baiboly zany tolay napetraka ao amin'ny vato fehizoro ny am'izay hitranga amin'ny andro farany ary malala ny amin'io ny rehetra fa tena lay teny mihitsy zany otoy zany tsotro zao ny fandehany ozy efa mazava no avinao ary ozy raha toeperitreretana ny amin'io mampahory anao io ianao hiala tanteraka zany tsy ho eo aminao intsony zany aveo dia ozy misy zavatra hafa ozy nantantena ianao ny amin'ny fomba hiazonanao ny fivorinao nilaza tamiko hatrany ny olona fa vitanao Oral Roberts nivavaka ho an'ny 500 mandritra ny vavahako an'ny roa nefa tsy Oral Roberts ny tenako nanome fanomponahy Andriamanitra nisy hafa nomeny any Oral zay ny zavatra ataony Oral lampandaloviny fotsiny izy ireo ary ametrahan-tanana toy zao izay ny fomba nambaran'Andriamanitra azy fa za tsy maintsy mijoro eo ary mahita tanteraka ny amin'io tsy maintsy mitandrina anareo sakaiza zavatra mampinto zany tsarovo zao ahoana raha nametraka ozina eo amin'ilay olona Andriamanitra no ny antony manokana zay tokony hanaovany zavatra iray aveo dia tonga eo lay mpaminany manala ny oziny eo amin'ilay olona nefa mbola tsy natao lay zavatra manana olana amin'Andriamanitra ianareo eo jereo anie Mosesy lay olona resantsika androany arivo Andriamanitra niteny taminy hoe midiny eny ary mitenena ny vatolampy nefa lasa izy nikapoka ny vatolampy dia Andriamanitra no nisanany a Mosesy jereo anie Eli io mpaminany tanora io mbola tovilany nefa lasa sola nanomboka nome azy ireo ankizy madinika o reo relay sola nahoana ianao tsy niakatra dia nitody
antoky mpaminany feno fahatezerana io ary nanosina andreo ankizy madinika reo tamin'ny anaran'ny tompo dia nisy beravavy roa namono andreo ankizy madinika tsy nanatsiny 250 eny tsy azonareo lazaina hoe toetra ny fanamasina zany nefa mpaminany feno fahatezerana io azo antoka tsy maintsy mitandrina sika jereo any ajaona andray mandeha ozy adatsaka hafa avy any an-danitra va zahay andevina azy ireo ozy jesosy tsy fantatrareo mitoetra ny fanaza ianareo hitanareo ilainareo ny mitandrina mandrosoa mora sy milamina ary ao masy tsara zay lazainy ny fanamasina tao nisy raha matotanora teto voatsela naka ao an-trano zay ny vavahana ibetsaka tokoa ka efa nandray fanosorana 10 ataoko fa zay ahoana no nitrangany io rehetra io nivavaka ho azy teo a saingy raha nipetraka atao amin'ilay efitra zay indray maraina rehefa nanakaiky ilay anjelony tompo dia nanomboka nyresaka taminy izy ary nanabara taminy ny zavatra nataony sy ny zavatra nifikiriny tao amin'ny fanahiny fefa 20 taona nananany an'izany tao tsy nilazana tamin'izana tamin'izy izy nipitsaposaina tsy navita nanalany taminy dia sakisafotra izy nianjela tamin'ny tany ary nanomboka nytomany dia hoy andeha itsio zany dia anasitrana anao Andriamanitra marina zany lasa izy naka nivady ny ary nanisy ilay zavatra dia niveriny sitrany izy ankehitriny firy ny malala ny olona resahako ato amin'ity trano ity maro aminareo eny ataoko fa raha tsy diso dia mety mipetraka eto zao raha vehivavy tena zavatra nanahirany io saingy Andriamanitra nanao ny asa koa hitanareo fa teo ny vavaka rehetra teo ny fitalahoana rehetra teo avokoa ny fandrohana fanaratsy nefa nafenony tao amin'ny fony lalina tao ny fahotany sady tsy te hilazana tamin'izana tamin'izany nataony izy fa ny fanamasina ny nanambara ny tsy ambaratelo ny fony lasa izy nanitsy an'io dia voadio tsy ametraka fitahina eo ambon'ny fahotana Andriamanitra tsy maintsy diovinareo aloha io marina zany koa mba anoiza raha eo amin'izany ry Rala Roberts niteny tamiko izy hoe arak'izay hitariana anao ihany dia nandefa tany Durban izy Afrika Atsimo teo amin'izay nanananay olona rahetsy tamin'ilay fivoriana farany nisy niova fo 3 alina tao anatiny ray andro raha nahita ny nataon'ny tompo izy ireo ny fomba nanaovany asa lehibe sy mahery maro ary teo avy eo naverina teo indray nisy vahoaka hafa nasehony ary taonaneo zany fefa ho faty io vahoaka io dia natodiny toy zao ary nisy anjely nidina niaraka tamin'ny hazavana nanazava teo amin'io dia nahita vahoaka tsy tambosaina ary karana izy ireo nanao fitafiana karana niteny tamiko izy nanao hoe ary hitako fa nanatona akaiky be ilay anjely ary izy ireo olo reo ary izy lay anjely hafa mijanona teo anilako dia la hitanareo amin'ny sary itsorina eny no tonga teo amiko ary izy telo etsy amin'ireo ho avy ao amin'io fivoriana io eny soraty ao amin'ny baibolinareo zany dia jereo nitatitra rehefa tafaverina avy any India isy olona 3 etsy no anatrika an'ilay fivoriana eo amin'ny fivoriana iray miandry nisy ny fivapo ray alina amin'ny fivoriana iray hitanareo io no antokana nakana ny fiakaran'ny communisme ankehitriny raha iny fa efa 700 karana no nivadika ao communiste jereo fa raha ny fiangonana ampanajana no ilazako an'izao raha toka tsy vita ny fiangonana ny amoaka akoatra ny famakina fanoratana kajikajy ary ny lafiny ara-tsaina ny amin'ny filazantsara dia vita ny amin'ireo karana ny karana toreo teratany afrikanina ilainy no mahita ny herin'Andriamanitra voaseho efa nandritra ny 10 taona nandefasana missionnaire tany Afrika ary rehefa tonga ireo izay no heverina ho kristianina dia iny fa nisy sampy-tany manga kely teo ambany sandriny eny ny missionnaire no laza taminy eny ny amin'ny fanasitranana avy amin'ilay sampy ony no azo ny fanasitranana nefa tsy amin'ny alala'ilay sampy fa amin'ny alalan'Andriamanitra minitsy mahita ny tsy fahalalana Andriamanitra nefa rehefa tonga eo amin'ny toerana izay tokony ahasitrana azy dia ony missionnaire ry zavatra eo efa lasa ny andro zany no ananantsika any amin'ny seminaire hitanareo fa efa lasa zany tsy misy tsony ny zavatra toy zany koa dia netiny teny sampiny mba hanasitrana azy nabarako taminy fa ilay Andriamanitra resahan'ilay missionnaire mihitsy no lohany fanasitranana rehetra sady niprofoko taminy teo amin'ny lampiazy io dia nekeny Kristy ary lasa izy nakany anaty ala sisisy ny anankiray amin'ireo namany any izay nakany no manao batisa olona arivo eo isakerinandro amin'izao fotoana izao dia ireo teratany mihitsy izany missionnaire manao asa faingana tokoa Andriamanitra firy nandreny Dewing Saufilin nataony mpampianatra oety sy ny namany ary lesaka aizako akaiky Raymond Oxtra mazava ho azy fefa nitory teto amin'ny tabernacle izy Raymond Oxtra nakany atsinanany India izy nakeo ary nanao fifoazam-panahy dia nisy amanarivony maro ny ova fo teo hitanareo ve ny ataon'Andriamanitra jereo fa misy avelao antany ilaza an'izao avelao any mendrika anareo indro eto misy faribolana hafa eto ary misy hafa koa eto eny ny eto ambany dia ilay fiangonana anarany fa ny eto ambony eto ilay faratapony eto ny toerana tokony isy atsika manakaiky ny varavarany lanitra eo amin'izay ahitana ny herin'Andriamanitra mikorina eny ary mitete eo amin'io zany mitete maketsy amin'ny anankirary avy eo midiny etsy amin'itsy anankiray itsy eo ilay fiangonana anarany manao ny ataony any izy dia ilay fanekempinoana mangatsika sy rararam-pivavahana kely
io ilay fiangonana anarany misy mitetekely be voarainy ny fiangonana manaraka eto ambony de ny filazantsara feno zay mahazo fitahina vitsy nefa mivarina ao amin'nisy mizy ireo ka voatery niakatra eo amin'ny faribolana manaraka io sika alohan'izay mety ahafahantsika akarina zany mihitsy marina zany tsy maintsy tafakatra ao anatin'izany ianareo alohan'izay mety ahafahantsika ananareo ary marina zany ankehitriny koa mareo ao amin'ny baibolinareo ary zany tsy mbola nalatsy zavatra tamiko mihitsy izy tsy mbola nisy hatramin'ny fahazazako ka fa io andriafo io ary le reniko mipetraka etsoarina ankehitriny zay 15 taona taminaterahako no nanokatra n'ilay varavarankely fa niditra ny anjelin'ny tompo ary nijanona teo ka nanomboka tamin'ny fotoana io hatramin'izay fotoana mety tsaroko tsy mbola niteny tamiko zavatra diso mihitsy izy ary indro aho fa eto amin'ny tanàna zay naterahako sy nabia ny sasany aminareo reo zay vahiny ka roa eran'ny tanàna ary antaniny olona rehetra raha toa efa nisy zavatra nambara tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy tanteraka mihitsy arak'izay voalazany koa de fantatro fa milaminy io hitanareo Andriamanitra zany koa teo amin'ny fiafarany io ny farany fahitany io hitako nanatona ny baiboliko ary nivatika teo amin'ny Jisoa voalohany zany ary teo anadriako foana io ka tena tsy vitako nisitaka am'izany ary zao arivo zao de tiako ny amaky an'io satria teo no ny ampitany ny zanak'Israely Jisoa lay ampitarika lehibe avy eo iverina ao amin'ny nomery isika izy tonana ny lesitsika ary resaka ny amin'io am'ireo 20 minitra manaraka nanto zany izy fanaovana batisy eto ka anaovantsika ny afaka iomanao am'izany ianareo ankehitriny eno tsara raha ovakitsika ny Jisoa voalohany taoriny nahafatesan'ny Mosesy teo no nijanonantsika omaly ariva tsy zany ve Mosesy tazany namelantsika Mosesy nijoro teo amin'ilay avoana izy nanofaofa velomany vahoakany ary efa ho faty izy raha nitoetra teo nefa nijery izy ary indro ilay vatolampy fanjanona teo anilany nandingana anakeo amin'ilay vatolampy fotsiny izy ary tonga teo ireo anjely ny batazy niala eny ary rehefa maty Mosesy mpanompo ny tompo de hoy ny tompo tamin'ny Jisoa zanaky Nona mpanompon'ny Mosesy efa maty Mosesy mpanompoka koa mitsangana mita ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany zay omeko azy de ny zanak'Israely ny tany rehetra ho diavin'ny faladianareo de efa nomeko anareo arak'izay voalazako ta Mosesy hatramin'ny efitra Siriny Banondry ary hatramin'ny olo lehibe Eufrata ny tany rehetra zay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo tsisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako any Mosesy no ombako anao koa tsy andao anao na afoy anao mahereza sy matanja fa ianao no ampandova ty firenen'ity ny tany zay ny nianako tamin'ny raha zay nomena azy koa mahereza sy matanja tsara ianao hitandremanao anao ny lalàna rehetra zay nandidiny Mosesy mpanompoka anao aza mialaminy na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia mba ambinina anao amin'izay rehetra aleanao aoka tsy hiala mivavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsaino andro amanalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratreo ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina tsy efa nadidy anao va koa mahereza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa momba anao ny tompo Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao eny iverina ao amin'ny bokin'ny nomerisika ankehitriny ary andray eo amin'izay nijanonantsika omaly ariva eny tiako ny anana ny fifatoanareo rehetra mandritra ny minitra vitsimonja satria vahoaka betsaka ianareo ka maro no mitsangana sy ny sisa ary alana itsininy amin'izany saingy tsy misy azonay atao tsy lehibe noho zao ny tabernakla eny namelantsika ny Mosesy niakatra fitany Egipta ny zanak'Israely nakany ny efitra izy ireo de nanomboka ny monimony nandefa menarana afo teo anivony Andriamanitra zay nanaikitra azy ireo ka amanarivony taminy no maty avy eo de nanao fanavotana izy menarana varahana tena mahafinaritra io menarana varahana io de maneho fitsarana ny fitsaran'Andriamanitra ary ota efa voatsara Genesis 3:4 efa nitsaran'ilay menarana Andriamanitra avy eo ao amin'ny Exodus 7:10 no ahitantsika fa ny varahana de maneho ny fitsaran'Andriamanitra lay altara varahana avy eo koa tamin'ny andro Leli no ahitantsika fa tonga varahana ny taren'ny lanitra ny varahana de tandidony ny fitsaran'Andriamanitra hatrany
zao arivo zao efa tonga varana ny firenena famantarana zany fa antombotra ny fitsarana inoko fa miaina amin'ny famaranana ny tantarany zao tolo zao sika inoko fa eo am'ireo firenena ny fitsaran'Andriamanitra ary Andriamanitra no namela an'ireo zavatra reo satria tsy nanisy lanjany any Kristy sika ka zany no antony partahan'ny communiste maneran-tany kisoa manarivo no nalaitsika sy ny vonoatsika dia nidorantsika teny amin'ny saha tsy vitatsika ny nandeha teo amin'ny lalana mahitsy sy ety ny whisky sy ny labiera no naverintsika teo nodorantsika ny vary dia nitsakitsahantsika narina ny vovo ary amanjatony maro ny ankizy madinika efa saiko fatiny atsika tamin'ny taona lasa zay ary efa nanantsika zany zao efa niparitaka tanteraka ny communisme ka nanongana atsika tsy magaga raha tsy afaka hanangana faneva akory aza ny kristianisme io no antony tsy hoe satria tsy mahavita azy Kristy fa noho ny olona mandany anao anio efa vonona ny afatra ampy ny herin'Andriamanitra fa reo lehilahy sy vehivavy no matahotra maky akeo am'ireo sehatra reo eo anatrian'Andriamanitra ka hosany atoky azy hiazona ny teniny Mosesy diso tamin'Andriamanitra izy Mosesy dia endrika tanteraka ny amin'ny fiangonana rafi-pivavahana eny mamela eto rahalahy fa tiako iantsara ianareo reo zavatra rehetra reo dia aloka sy tandidona mandre olona milaza ianareo am'izao andro zao hoe mpikambana am'izao zao mpikambana metodista tsy zany ihany fa ny vahoaka pentekotista ao amin'ny holinesse mpikambana amin'ny assemblea izy ireo ny lehibe indrindra mpikambana amin'ny église de Dieu tsy misy asian'Andriamanitra vidiny izy ireo na dia ny ray aza tsy tompoko ny sabatan'olona ny mahaliana an'Andriamanitra dia izay lehilahy na vehivavy sahany atoky azy Mosesy dia tandidony ny fiangonana rafi-pivavahana zay lalàna izy teo ary Mosesy dia nanome voninahitra ny tenany teo anatrihan'ny olona raha tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra dia niala tamin'ny Andriamanitra ary ankehitriny ny fiangonana dia nanomboka nanome voninahitra ny tenany raha tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra miezaka ny azo mpikambana bebe kokoa izy ireo fiangonana tsara kokoa organe tsara kokoa w tsara kokoa ary fiangonana lehibe kokoa Andriamanitra tsy manisy lanjany loatra an'izany tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra ianareo aleo kokoa manana asa fitiriana kely eny hoeny voadio tanteraka eo amin'ny toerana feno mahatra no any dia eo amin'izay ahafahana manana fahalalana tanteraka ny ika hidenan'Andriamanitra anana fotoana mahafinaritra toy izay ireo katedraly lehibe rehetra iran-tany amen marina zany tsy mifampiraraha am'ireo taom-piangonana intsony Andriamanitra eny maro fa nanameloka ny Mosesy izy satria nanome voninahitra ny tena ny Mosesy dia jereo fotsiny ankehitriny reny fiangonana lehibe reny mitady izy rehetra ny atongavana reo amin'ny fiangonana na ny rafi-pivavahana ary samy ezaka ny anisy maro voninahitra eo amin'ny satro ny mpitoroteny dia akeo izy anao hoe mety ho lasa presbytera district mety ho lasa zao zato na ny afako ry lalahy nio kristianina ny tadiaviko izay no zavatra ilain'ny lehilahy sy ny vehivavy de Kristy rehefa manomboka mahita azy ireo ka mahita ny fomba fanaony dia mampatsiaha ny zava-nisy voatsely zany fony ny ala sasatra kely taoriny ny verenako avy tany Afrika tany am'ireo ala tany avaratra teny amin'ny sisy tany ny ala skambony 100 kilometatra ny ala ny lalana godrao nandeha tsovaly eninandro ny ala teo ny ala lavitra an'io rehetra io aranakeo nitangina lay sovaliko tamin'io andro io dia natahotra izy io fa nisy bera goavambe nipotra teo dia natahotra izy fa nanivatsiva teo dia nanomboka niazakazaka izy ary nanivatsiva teo zay ary efa nisy dorotanety teo amin'ny toeran'io ka nisy andiana azo lehibe maro efa antitra teo fa fotsiny fahitana azy ireo rehefa diavolana tena lehibe indrindra sy mahery ny fahitana azy efa niala tamin'ny aina rehetra ary niaino ny fanen'ny rivotra dia nanivatsiva teo ny rivotra naneny mafitsotro zao ianareo tsara ary tsy nisy nataon'ireo azy ireo afa-tsy ny karatsana sy ny popoka ny karatsana sy ny popoka eto amin'ny Joel voalaza hoe zay sisany gijaja dia nohan'ny sopanga ary zay sisany sopanga dia nohan'ny kankana reo fiangonan'ireo tsy salasalana fa tahaka an'ireo azy ireo ihany zay vongan-javatra lehibe velona tamin'izany ny metodista ny batista ny presbyteriana ny pentecosta saingy ambarako anareo fa miafo sy ny setriko ty zao tolo zao ty no nanakila tanteraka ny ody ny ala aminy ka mijoro etony ny andiana vatopasana be izy ireo am'izao fotoana zao zay mijaridina fotsiny nefa tsy misy aina mihitsy ao aminy amen marina zany ary rehefa midina avy any an-danitra ny rivo mahery mifofofo dia tsy misy ataony afa-tsy mikaratsana sy mipopoka migodingodina amin'ny teny manohitra an'io alleloia ny ilayntsika dia zay olona naiky an'io
ary natsikaritra fa tetsy ambany-tetsy nisy an'ireo asy tanorany tsiry tsy ejany izy ireo na rany zay nalehan'ny rivotra nibitabitaka tetsy teroto zao nandalo fotoana nafinaritra hoya mampatsiaro ary fifazam-panano fany masina toy ny fahiny alefan'Andriamanitra zany. Haleloia! Rehefa manomboka miditra ao am-piangonana ny famantarana sy ny zava-mahagaga dia migongonona toy zao ireo fiangonana lehibe fahatra tsy mino andro zavatra ireo fanatismy ho efa lasa ny andro fagagana ary nidina nitsoka mafy teo ilay rivotra fa ilay zavatra mampigongonona azy ireo ihany mahatonga ny hafa mibitabitaka. Haleloia! Rehefa hosogosononareo io azy io isaky ny voazogosona izy dia mamela ny fakany alalaka zany mba hahafahany aniry lalina ka hiazona tsaratsara kokoa. Haleloia! Zany ny zavatra ilayntsika anio arivo dia fotoana mahafinaritra toy ny fahiny ny fanetsehany fany masina ampiankohaka voninahitra an'Andriamanitra akatoerana tsara eo amin'Andriamanitra toy ny fahiny ny fanetsehana sy ny fanozogozona ny fany masina anareo dia manala ny loto hiala amin'ny fakany mba hahafahany angady lalina ka hiazona tsaratsara kokoa. Aoka maky sy orona mafy ao amin'ny Kristy Jesosy. Reny fahatsapana sasany reny ny fahatsapany fanasitrana ny fahatsapany batisa amin'ny fany masina ny fahatsapany fanomezam-pahasoavan'ny fanahy. Haleloia! Dia mampiorona anareo amin'ny Kristy fotsiny arakaraky ny tsofany mafy kokoa. Avelao hikaratsana sy ngongonona ny fiangonana raha tia zany. Avelao izy laza hoe efa lasa ny andro fagagana raha tia zany efa maty izy ireo ranomarina. O reo fiangonana zay toy zany koa reo azy reo nefa jereo izy ireo tsy teo amin'ny odiny feno ratra efa may avokoa ny odiny tsy vitany apakatra ny aina zay no atony. Raha nisy odiny reo azy ireo ka vitany apakatra ny aina eo aminy dia velona indray izy ireo saingy ny odiny rehetra nakeo izy ireo ary nanao fombafomba sisa ka tsy vitany na dia nisy ny odiny azy ary tsy misy ataony afa-tsy mikaratsana sy mipopoka sisa rehefa mitsoka ny rivotra. Kanefa le fan'Andriamanitra toy ny teo ihany le rivotra. Io fiangonana bitika kely mipotry io ary zay vitsy kely mandalo fotoana dehibe miaraka amin'io tsotro zao izy ireo raha iny fa manaonao foana eo amin'izany ny hafa. La ilayntsika ao amin'ny fiangonana ny herin'Andriamanitra. Eny rehefa niala izy ireo dia maty Mosesy nanomboka ny zotra nanandrify ny tany nampanantenaina izy ireo voatery mandefa ainga asika satria tsy manam-potoana firy nefa nanomboka ny zotra ho amin'ny tany nampanantenaina izy ireo ary izy ny tonga teo amin'ny lalany fa ndray andro nisy mpanjaka ratsy zay tena tsy nahatombona mafy ny amin'ny fandalovana io andiana Hebreo io teo ary fantany fanomba azy ireo Andriamanitra ko dia nakeo izy ary nalasa mpaminany ho tonga hanozona azy ireo Balaka no anarany ary Balama ratsy nanana Balaka nanana mpaminany natao hoe Balama ary nasiny Balama lasely lay ampondra ny antitra taorin'ny efa niteny taminy Andriamanitra mba tsy handeha ary hainareo tsara fa nanomboka nidina teny izy nitaingina ny ampondrany niaraka tamin'ny mpanompo vitsy hoe nisy mba hanozona ny Israely azo antoka fa isahana an'io andiana olirolerio anao hovitaiko ny amin'izy ireo nitaingina ampondrany izy dia nandefa aingana teo arak'izany tampotampoka teo lay ampondra ny nanana fahitana ra-panahy kokoa no lay mpitory teny. Marina zany lay ampondra nahita ny fany masina nijanona teo andalana niaraka tamin'ny sabatra voatsoka nirifatra nakany an-tsaha izy io ka nanery mafy ny tongotry lay mpitory teny ratsy. Rina lahy ny zavatra ilayntsika amin'izao andro zao dia nitaingina ampondra indray tsy nonareo ve zany? Marina zany tonga teo izy nirifatra nakany an-tsaha izy io fa hita nijanona teo amin'ny lalana ny anjelin'ny tompo ko ataorin'izany izy lasa ny fany masina nyrosy teo amin'ny sakely dalana tery ary nijanona teo indray avy eo tampotampoka teo hainareo tsara nanomboka namena n'ilay ampondra antitra izy ary niezaka ny ampandeha azy nefa nitoetra nitorevaka teo fotsiny ilay ampondra nanomboka nidakany zany nikapohony tamin'ny tsorakazo dia nitodika ilay ampondra ary niteny tamin'ny feon'olombelona nanao hoe tsy nanompo anao tsara ihany va tamin'ireo zavatra rehetra eo tsy nahafetena loatra ihany anefa ilay mpaminany ka tsy natsikaritra akory ny voalazan'ilay ampondra. Raha vitan'Andriamanitra ny ampiasa ny lelany ampondra mona mba hitenenana dia azo antoka fa vitany ny ampiasa an'izay lehilahy na vehivavy ahafotena ho an'Andriamanitra. Haleloia! Ary saika tamin'izay nisy kirany aloha niala teo amin'ny maso ilay mpitory teny dia nijerina nandrify teo izy ary hitany ny olana nisy teo nijanona teo ny fany masina na lay anjelin'ny tompo teo amin'ny lalana nidina teny izy ary noheveriny fa tena ho vitany ny hanosona an'io vahoaka io koa rehefa nidina teny izy mahita endrika mahafinaritra ny amin'io sika eto amin'ny Joda raha matika eo fotsiny sika enoy rehefa nidina teny izy dia nilaza eny jereo tsara Balama fa Balaka no efa neo amin'ny Balama ny Israely dia lasa izy ary nanorona ny altarany mpaminany izy io Balama zany ko dia nisy lafiny teo amin'ny Israely nasehony azy dia ilay lafiny ratsy indrindra ary zay mihitsy ny fanaovany devoliazy amin'izao andro zao
lay lafiny ratsy indrindra am'ilay izy tsory zao no asehony anareo zany no asehony devoly an'ireo mpitoroteny moderna teolojianina sasany ka io fotsiny izy eny jereo any e fantatreo mo John Doe lay nipetraka teto iny niaraka tamin'ny vadiny ranony izy tsy misy nenineniny eo amin'io andiana olirolery io tsy nieritreretina nefa fa tozany ihany misy ao amin'ny rafi-pivavahany marina zany nefa vitany ny anafina an'io tanteraka enoy anefa fa nasehony azy ny amin'ny Israely de netiny verina izy ary zavatra betsaka nasehony azy teo saingy rehefa tonga eo amin'ny toerana iray ary Balama nieritretra izy hoe azo antoka fa raha ny tsy mety nataony Israely nanao ny tsy mety izy ireo saingy tsy mety avokoa teo mason'Andriamanitra ny zavatra nataony izy ireo nefa inona ary nieritretra Balama fa lay Andriamanitra masina de tsy maintsy anozona ny vahoaka nanao ny tsy mety be toy zany hoy izy anakapo azo antoka fa anozona azy Andriamanitra koa rehefa nidina tena izy tena adala ny vola loatra izy ka lasa tsy hitany ny antony tsy nanozonan'Andriamanitra azy ireo ary isaky niezaka nanozona azy izy de nita azy ary nalefa nytozany no faminaniny de nitoizany ihany ary nalay ny kapotiny raha nanao lohateniny ary raha tokony anozony de fitahina ny latsaka teo amin'izy ireo endreny atsarany lainao ry Israely eo toinona ny falebiazan'izy ireo raha tokony anozona de fitahina ny teo ny zavatra tsy hitany Balama zay ihany tsy hitan'ireo mpitoroteny moderna sy ireo olona moderna eo amin'ny fiangonan'ny fanamasina ankehitriny oreo fantatro fa maro amin'izy ireo ny miatso ny tena notoy zao sy ny hafa koa nefa maro ny zavatra nataon'izy ireo anaiky zany ary rahalahy oreo tsy nahafetena noho ny atezerana izy ireo nanao an'izao sy zao izy ireo mariny zany anaiky hafa nanao tsy mety izy ireo saingy Balama de diso tamin'ny fahitana n'lay menarana varahana sy lay vatolampiny kapohany nandeha teo alohan'ny Israely zay nanao fanavotana teo ny antson'Andriamanitra ny fifidianan'Andriamanitra vahoakan'Andriamanitra izy ireo halleloja Andriamanitra niatso sy nampisaraka azy ireo ka nametraka menarana teo anoloany toy ny fanavotana ary vatolampiny kapohany nefa Balama de diso tamin'ny fahitana an'izany am'izao andrizao ny mpitoroteny moderna de diso amin'ny fahitana ny hery ny fanamasina an'ilay Jesosy Kristy voakapoka hoe ao amin'ny tena ansika fahafana iray ihany no nanaova batisa antsika rehetra ho tena iray ka tonga mpikambana amin'io teny io nefa diso amin'ny fahitana an'izany ny olona moderna ankehitriny eo anolohan'ny fiangonan'ny fanamasina mandroso io diso tamin'ny fahitanan'io izy ireo any vatolampiny kapohan'io an'io menarana varahana zay nandeha teo anolohan'ny fiangonana nanao fanavotana diso tamin'ny fahitanan'io Balama avy eo Josoa rehefa tonga teo amin'ny farany Josoa no naka ny toeran'ny Mosesy tsy niala tao amin'ny toby Josoa tamin'ny fotoana rehetra izy Kaleba ihany no anankiroa tamin'ireo zay niandoha tamin'izany ka niampita teo eny maty avokoa le taranaka rehetra noho ny tsy finoana nanangana taranaka vaovao Andriamanitra nanomboka nanao an'i Josoa ho mpitarika izy Kaleba eny mario fa raha indro ny fiangonana fa lavo lay zavatra efa atao amin'ny fiangonana hatr'izay ihany nefa tsy fantatry izy ireo ny fisiny reo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy ny fampisehoan'ny fanahy no zavatra mampiarina ny fiangonana ankehitriny ka androsony jereo ny nisy tamin'ny andro fahiny na namelatra ny tranolainy izy ireo nisy andriafo nitarika azy ireo ary isaky ny findry ho andriafo io de nifindra niaraka tamin'io izy ireo janona teo ambonin'ireo tranolay zany ary raha tamin'ny folo alina io tamin'ny roa ratolakandro nisy tropetra manarivo niarana anelo namalina ny tranolainy ny Israelita rehetra nanongotra ny tsatokany ary namalina n'io rehetra io de nanaraka ny andriafo ho zavatra tsara zany ho an'ny an'io nanaraka n'io andriafo io izy ireo avy eo teo amin'izay nijanonan'ilay andriafo teo amban'io ny orenany lasa tsy hita eo amin'ny fiangonana zany fa tamin'ny andron'ny Martin Luther taoriny 500 fotoana ny famiazinana hitan'ny Martin Luther ny fifindran'ny andriafo de nialany ny fiangonana katolika ka nanaraka ny andriafo ary namoaka an'ireo amanaliny maro izy avy eo de nanorona teo ambanin'io andriafo io Martin Luther ary no nidina teo izy tampotampoka teo nanao rafi-pivavahana lehibe izy zay nantsona hoe fiangonana Luteranina ndray andro anefa de nanomboka ny findrindray ny andriafo saingy tsy afaka nandroso Martin Luther satria efa lasa rafitra izy voatery nijanona teo marina zany ary nisy rangahy kely tany Angleterre zay nantsona hoe John Wesley nahitan'io fa io Martin Luther ny marina de ho velon'ny finoana ary teo John Wesley no nilaza hoe niaritra teny ivelan'ny vavahady Jesosy mba hamasina ny olona amin'ny rany hitany ny fanamasinana nandroso ny andriafo
saingy tsy afaka nifindry Lutera satria efa lasa rafitra izy. Avy elao aho ilaza aminareo rahalahy, Andriamanitra tao amin'ny Baiboliny dia tsy mbola nanana fiangonana voarafitra. Fotom-pampianarana io milaza ny fiangonana katolika fa izy ireo ny fiangonana reny, izy ireo ny fiangonana reny, izy ireo ny renireo rafim-pivavahana, ary zay ihany ny voalazan'ny Apokalipsy 7:20. Marina zany, izy ireo ny fiangonana lasa rafitra voalohany, fa ireto kosa dia zanany vavikely nivoaka fotsiny avy amin'io. Vakeo ny Apokalipsy 7:20 hiditra amin'izany sika amin'ny herinandro zao. Eny ary Mario dia tsy afaka nifindra izy ireo, ko dia hitan'ny John Wesley ny andriafo ary nifindra niaraka tamin'io izy, ary nisarika andiany maro, namonjy firenena maro izy. Teo amin'ny firenena 3 na 4 teo no nanana fitondratena ny totongana. Dia hitan'ny John Wesley ny andriafo ary niatomboka ny fifohazam-panahin'ny Wesley zay niparitaka nanerantany ary tonga hatraty dia isy asberisy reo afaka nitondra famonjena tamin'io andro io. Marina zany, avy eo tampotampoka teo lasa rafitra sy voafatotra loatra John Wesley. Dia nanomboka nifindra indray ny andriafo. Tsy afaka nandroso Wesley satria efa lasa rafitra izy. Fa ny vahoaka pentekotista nahita zany ka dia lasa izy ireo. Marina zany, dia navelan'izy ireo tetsy amin'ny aliko Wesley, nataon'Andriamanitra kilany niaraka tamin'ny Lutera izy. Eny ary koa tampotampoka teo nanana fifohazam-panahy lehibe izy ireo, fifohazam-panahy pentekotista, famerenana ny fanomezam-pahasoavana sy ny sisa. Ankehitriny tampotampoka teo nanomboka nifindra indray ny andriafo. Nefa dia lasa rafitra loatra ny pentekosta ka tsy afaka nandroso. Ry rahalahy, zay ny nisy nefa tsy maninona, lasa rafitra loatra zany toy ny kristaly ka lasa tsy afaka mandroso. Marina zany, zany no izy nefa nifindra niala teo ny andriafo ry rahalahy, ary misy olona miaraka amin'io. Halleloja! Mizotra ho any amin'ny tanina mpanantenaina isika. Rehefa tsy naomby Mosesy hitan'ny Josoa ny fifindrany io andriafo io, dia ozy andao ry anaka eo amin'ny diantsika isika. Dia netiny teo anilan'ny Jordanina izy ireo. Rehefa mieritreritra zany mahafinaritra toinina. Ozy eny alohan'ny ampitatsika amela mpisafitandrosika ilomano akeny. Fantatrareo ny amin'ilay janga dia Rahaba janga raha ny marina, ny amin'ny amelany an'ilay lambajaky ny korozaroza teo, ka namonjeny ny tokantranony tamin'ny finoana no namonjeny ny olona tamin'izany, no vonjeny ny tenany sy ny ankonany. Rava avokoa ny rindrina rehetra afa-tsy ny azy satria nisy tady mena teo ambaravarana. Toy ny hitatsika indray ariviny nandalo teo ilay anjely ny fahafatesana. Misy tsipika mena avy eo ambaravaranareo alohan'ny avin'io ororo lehibe io. Hoy izy tsy ny tany tsony ny ampiroroko fa ny lanitra no ampiroroko. Fa isika mandray fanjakana tsy azo ampirorona. Ny Hebreo. Marina zany, miaina amin'izany urgence sika. Ankehitriny jereo tsara, to hitako Josoa lahy tovolahy mpitarika, niaona tamin'ny Andriamanitra ozy aza matahotra, fa ianao efa maty Mosesy mpanompoka ka mitsangana ary mitahy ity Jordany ity ianao. Tsisy olona amin'ny andro rehetra iananao ajanony eo anoloanao. Tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Aza matahotra, mahereza sy matanjaha. Olona, to mahita ny mpiady mahay io mandehandeha eo olona kely manetry tena teo amin'ny niantson'ny Israelita rehetra ivory izy ary nitazana tetsy amin'ny Jordanina. Volana fijijana tamin'io Aprily, fa nitsonika ny ranomandry tany Jodia teo ka nisy renirano be nikorina teo, nirondroany. Ananako nambarako anareo fa ananako ny sary mihetsika mikasika an'io dia ilay toerana nalehan'ireo rahalahintsika voaingana ary nanao fivoriana teo izy ireo. Namaky teo fotsiny nanao ny fanomanana, efa nanao fivoriana tany ary nisy 7 teo izy ireo. Dia tonga teo amin'ny toeran'io izy ireo ary nikikika toy ny hoe efa nokotra ny kriatrala rehetra nanodidina teo. Ary rehefa tonga teo amin'ilay nanaovan'i Jaona batisa an'i Jesosy izy ireo dia nikiky izy rehetra, nitsambikina tao anaty rano ary nifanao batisa indray. Azo antoka fa misy zavatra zay manatritra ny fanahin'ny olona rehefa mieritreritra an'io. Lailay antitra Buddy Robinson na fonisy tany tokony hazava aminazy erianina sasany aminareo zao. Nitaingina n'ilay Ford modèle tetranainy izy, nidina namaky an'io nalehan'ny zanak'Israely io koa. Ozy voninahitra an'Andriamanitra ajanoty zavatra ty tsy haiko azon'ny intsony zao. Tonga dia lasa izy nitikodina tsy akijanona teo amin'ilay fiara ary nikika mafy arak'izay vitany dia voalaza fa niditra izy nanao hoe velomindray ty zavatra ty, andaotsika andeha. Misy zavatra makasika an'io. Halleloja! Inona zany? Misy lalina miantso ny lalina eo. Ry rahalahy, inoko fa rehefa misy lalina miantso eto dia misy lalina maly an'izany ihany. Raha mbola misy anohanana ihany eo am-pon'ny olona, mivoaka eny ka hanao zavatra ho an'Andriamanitra. Zany manefa misy zavatra manosika avy ihany midina eo amintsika.
manakaiky an'ilay zavatra sika ry rahalahy miano zao arivo zao inoko zao amin'ny anaran'ny tompo hoe reo zavatra efa vitatsika de bitika kely raha oarina am'izay fa homanin'Andriamanitra atao am'izao fotoana zao. Andre zavatra lehibe nareo mahita ny Josoa eto mijoro eo izy fomba hoana ny ampitany renirano jereo ane izy reo eny tsy nanana sambo izy reo na mpanamboatra tetezana na vy sy materialy na azo anamboarana tetezana tamin'izany andro zany tsy nisy an'izany teo amin'izy reo fa Josoa kosa nijery tetsy ambatoky Jordanina mamotak'io nierika izy ary nahita an'ireo jiosy amanarivony sy amanalindreo hoy izy Andriamanitra no anokatra lalana nampanantena azy ireo Andriamanitra ary raha mampanantena Andriamanitra no iazona ny teniny raha nampanantena ny nasitrana anareo Andriamanitra dia atao zany raha nampanantena ny anombe anareo ny fanahy masina Andriamanitra dia atao zany tonga ava fotsiny ary aoka mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mino azy de jereo zavatra mitranga marina zany ho fenona amin'ny fanahy masina ianareo manana didy eo amin'ny teniny Andriamanitra tsy afaka hivadika amin'ny teniny izy tsy maintsy miazona ny teniny izy mba ho Andriamanitra voateriny ianao anio izy eny mario fa nijoro te Josoa nijery manodidina izy ola nijoro eo ihany koa sika andray androany ho tonga eo amin'ny fiafarany disika raha lay Jordanina mamotaka salamy ianareo anio ariva ry sakaiza mety mandeha tsara ny rehetra ho anareo fa ho ao amin'ny efitranonareo ny dokotera ndray androany ary anao hoe tsy misy zavatra hafa azo atao intsony enatrany io fitepony fo io ifaran'ireo andro ny fatanoranyireo misy zavatra tonga tampoka ho ny dokotera tsy misy azo atao intsony mialatsiny fa zatovovavy izy zatovolahy na antitra na tanorana zay maizy azy nefa tsy misy azo atao intsony mivoaka ny efitrano izy ary isy etona mangatsika ny fahafatesana ho tsapanareo evaeva ao amin'ilay efitrano fa motaka sy anonja ny endrika io Jordanina ratsy io ola enganeka ho Josoa ianareo de nijery izy raha nipetraka tetsy amin'ilay avoana ary teo ny fiaran'ny fanekena lay nandena nelanelana nananjavatra izy zay anelanelana azy amin'ireo olany ary manana fiarosika zao arivo zao Kristy Jesosy zay mijoro manelanelana atsika amin'ny fahafatesana ndray androany rehefa mandao ny vatatsika ny fofinaina farany de tiako ny azakazaka keo amin'ny renirano ary ilaza hoe omeo lalana ary Jordanina iampita hitako ny tompoko inoko fa ivoaka eo lay kitany maraina amakivaky eo amin'ireo lohasaliko ny fahafatesana anazavy eo ary ny fanahy masina no amelatra an'ireo elatra mamiratra roa manerana ny Jordanina ka hitondra an'ireo fanahintsika torovana ho any amin'ny tany tsara kokoa amen eny mario zao aveo rehefa nitazany Josoa nalainy ny fiaran'ny fanekena de nambarany azy ireo hoe miangony eto ianareo manamasina ny tenanareo mandra-pahamaray de miomana fa ho hitanareo ny voninahitra Andriamanitra fatany fa nomba azy Andriamanitra teo de nalainy ny mpisorona ary napetra no voalohany Andriamanitra lay fiarany teo anoloan'ny mpisorona teo anoloan'ny fiangonana ka nasaina hijanona lavidavitra tao arinina izy ireo mba iselanelana eo amin'ny fiarany zay teo aloha ry rahalahy sy rabavy raha ataonareo voalohany Andriamanitra amin'izay rehetra ataonareo de tsy maintsy ho tafavoaka tsara ianareo atao voalohany Andriamanitra de lasa izy ireo mitondra ny fiara ary raha vao nipetraka tao anaty rano ny tongotry ny mpisorona de navalin'Andriamanitra ny Jordanina niemotro zany teo izy tao amin'ny andriafo de niampita tamin'ny tany maina ny Israely nanangana ny tobony nandede teo Josoa ny vitsy tatio arina nijerijery an'ilay toerana nikatona avokoa ny zavatra rehetra satria Andriamanitra nametraka tahotra tamin'ireo ponina tao Palestina manodidina ny Jeriko nandede teo Josoa de nitotika izy ary nahita olona nitsoahany sabany hoy izy ary nanatsoaka ny sabany io lehilahy hafa io hoy izy naman'izy ianao miaraka aminay va ianao sa miaraka amin'ny fahavalonay hoy izy tsia izano komando ny tafiky ny tompo esory amin'ny tompotrao ny kapanao fa masiny io tany hijanonanao io niaona tamin'i Jesosy ny fanatrika izy lay komando ny tafiky ny tompo ary nambarany azy ny tokony atao io didina ny manda itsoka trompetra anakory fa ho rava ny mandany Jeriko de nalan'izy ireo ny tanin'ny Palestina
Nanoro-ponena natao izy ireo arak'izay efa nampanantenain'Andriamanitra azy satria ho azy ny teny fikasan'Andriamanitra. Eny rahalahiko, zao arivo zao isika dia eo amin'ny diatsika ho any amin'ny tany nampanantenaina. Afaka minitra vitsy sika dia andevina ny olona eto amin'ity dobo fanaovana batisty ho famelana ny fahotany noho ny Tompo Jesosy. Ary tiako ny ilaza zao, raha mbola tsy azonareo antoka ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo ao amin'ny Kristy, anao an'izany ane nareo anio arivo. Aza mba ho ianareo Rahalahy Branham tsy mila Andriamanitra, tsy mendrika ninninina. Zany tokoa ianareo. Vao tsy elano tao amin'ny Missouri tany Tennessee ary nijery zavatra maromaro dia hitako ny faniadiadiana ny amin'ny vatan'olombelona iray, ny amin'ny lehilahy iray izay nilanja 20 kilo eo. Fantatrareo ve hoe firy ny lanjabidiny? Ohatriny ny mety vidiny akora simika mitetina 2,000 ariary eo. 2,000 ariary eo raha ny vatan'olombelona milanja 70 kilo eo, ny akora simika azo avy aminy dia 2,000 ariary eo. Zara raha misy calcium kely anaovan-javatra iray, zara raha misy kay afafy eo amin'ny tranomborona sy ny toy zany, ka zavatra bitika kely no azo avy amin'io 2,000 ariary eo. Nefa sinareo palito mitetina $100 eo amin'io zavatra 2,000 ariary io. Dia akarinareo avy ny olonareo ary mandehandeha eny torenin'ny reny, satroka $50 no natao eo amin'io 2,000 ariary io. Nisy rangany jolo teo ozy, tsy misy vidiny loatra tsika sa ahoana ary George? Nitodika nanao hoe zao anefa rangahy, tsy misy vidiny loatra ny vatanao, fa manana farazy lafo vidiny noho ny zao tolo zao folo tapitrisa ianao, ka ahoanany amin'izany? Naseho antsara ny sandrony ny fatanjana hoy ahoana ary ny amin'io tiany olona ny mirereny amin'ny tenany. Vao tsy ela tany andrefana nisy fivorina nataoko, nakao an-trano miaraka tamin'ilay tompona fiandrasan'omby isakafo arivo. Eny nisitrana sasany tamin'ny fianakaviany, nomeny taratasy-bola teo izay mety ahavidy tabernakla 570 takity raha nikeko zany. Hoy tsy nivolanao ny ilaiko. Ary da rahalahako izy niaraka tamiko izy ribilina nahoana tsy nalainao io taratasy-bola io. Hoy tsy mila ny volany avelao ively isan'andro hoaniny anio, tsy volany karohiko, ny anompo ny Tompo Jesosy ny tadiaviko. Nanatrika teo izy tamina sitrana ny vehivavy tany io, Remeninkansa tao Californie, hitanareo amin'ny gazety tao Louisville zany. Rehefa tonga teto izy ireo nisirota amin'ireo ny rahan'ireo mitondra $500 ary natolony azy zany, nefa ny tenako mipetraka ao amin'ny trano kely misy efitra roa. Hoy tsy tiako akory na dia nijery an'io azy. Tsy tompoko, ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, mitoera lavitra io zavatra io. Nivoaka teo io tompona fiandrasan'omby io nanao hoe ry Andriamatoa Branham, hoy ahoana zay? Hoy izy hitanao ve retsy tendrombohitra etsiretsy? Hoy eny tompoko, firy ianao ny alavirandreo? Hoy tsy fantatro. Hoy izy 300 kilometatra lavitra eto. Hoy izy zany tompony faritra rehetra io sy ny any akoatran'io, any vilona eo amin'ny tany io. Hoy la mafinaritra zany. Hoy izy jereo any etsy, hitanao ve io tanàna io? Hoy izy any baka ao amin'ny tanàna io avokoa ny tany rehetra manodidina eto ary faritra azy avokoa io rehetra io. Najano ilay fiarakely nijery azy lela mafinaritra izy io. Nataoko teo antsoro ny tanako. Hoy ry lalahy te anontany anao Hoy izy alefaso ary. Hoy miandrandray eny ambony, firy no nananao eo amin'ny faritra io? Hitanareo, hoy izy Rahalahy Branham atahorako tsy manana ninninina. Hoy eo ny toerany ariako amin'izao fotoana zao, tsy manana ninninina ety fa na tranolahy na tranobongo aoko iny zany, misy manorona lapahoay any vita amin'ny perla sy diamondra ary volafotsy sy volamena, ka feno kitapony ary misy arena tsy hay ambara. Eny tompoko, eo ny toeran'ny arena any ambony any, fa zay toeran'ny arenao dia any koa no isy ny fonao. Nanangona fanatim-pitiavana izy ireo ndray mandeha ho an'ny J.P. Smith, ary rehefa naketsy amin'ny farany orin'ilay trano izy ireo mba hivoaka tamin'io arivo io, dia nisy zazavavy mahatra kely ratsy fitafiana ny joro teo. Izy io tena efa rovidrovitra ny akanjony, nananjavatra izy, lasa izy fa te ahitany Ramsey Smith. Ko dia hoy J.P. Smith, inona no ilainao ry malala? Hoy izy Ramsey Smith tsy nanambola ny menanao fa hoy izy ray volana lasa teo zay ny Krismasy ary nisy olona nanome vatomamy ary tena tianao ary Ramsey Smith. Hoy izy voavoajy ny dadako efa tsy mpisotro izy zao. Hoy izy dia neritreritra ny hanome anao an'ity vatomamy ty niraisiny Ramsey Smith fa teny an-tanany zany, latsaka teo amin'ny takolany ranomaso, nokapokapohany moramora ny tanany. Dia hoy izy ry malala, misy taratasy-bola $10,000 maro norakitra voaraiko anio arivo, fa ity ny fanomezana lehibe indrindra azoko tamin'izy rehetra ireo, avy amin'ny fonao kely manetry teny zany. Inona no nananareo anio arivo
ariva ry sakaiza tsinitsininy anareo ranomarina nahoana tsy omenareo a Kristy zay rehetra nananareo avy andesika maky an'io Jordany io andesika hiampita ary andovan'ny tany hoy ianareo ery rahalahy fantaro fa nahazo asa tsara eto amin'ity tanàna ity za mpikambana amin'ny rafi-pivavahana iraha eto amin'ity tanàna ity inona moa ianao io ranomarina omeo azy zay nananao andesika hiankona manodidina eto Jordany ary ampitany io ariva ho any amin'ny tany nampanantenainy anampy anareo aneny tompo mangataka mba atao zany raha manondrika alohatsikisika niry koa raha afaka mitorinaritra kokoa nefa farina ny feoko tsy manino zany andesika hanondrika alohatsika minitra vitsy tompo Andriamanitra mijoro manakaiky ny Jordany zay zao arivo zao misy an'ireo onja mahery mamotakeny fantatray fa ndray andro any zay dia tsy maintsy hidiny eo ary tsapako fa etsy lavidavitra etsy eo anoloany tsy raray aminay dia misy lavaka lehibe sy maizy varavarana lehibe mateviny idiran'ny olona zay natsona hoe fahafatesana ary fantatro fa isaky ny mitempo ny foko dia fitemporay miamanatona an'io aho nefa tsy maintsy tonga eo aho tompo ary zay lehilahy na vehivavy zay zazalahy na zazavavy rehetra eto dia tsy maintsy ho eo amin'ny toeran'io nelanelanay amin'io ianao rery mahafantatra nefa tompo tsy tiako no tonga eo toy ny kanosy tsy tiako no tonga eo ka ikika hoe tompo meo andro fanampy libebahana tiako no tonga eo toy ny mahery fo tiako no tonga eo tahaka ny Paoly tamin'izany ilaza an'izao zavatra iray izao fantatro izy sy nieriny fitsanganany tsy amin'ny fandraisan-tanana ny mpitoroteny ray tsy amin'ny fametrahana ny anarako eo amin'ny bokim-piangonana na nisy ranokely lafafy teo ambony lohako fa tiako ny afantatra azy amin'ny heriny fitsanganany ka rehefa miantso ny anarako izy dia hivoaka eo anivony maty aho Andriamanitra enganeka ho zany ny faniriny fo rehetra eto an'io ariva ary raha misy lehilahy na vehivavy eto na zazalahy na zazavavy eto zay tsy mahafantatra anao amin'ny famelana maimaimpona ny otany nefa manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry enganeka haka ny fanapa-keviny izy amin'izao fotoana izao ekeo zany raha io tianay ny olona ary ianao efa nanamarina an'ireo fivorinana trehanao tetsy teroa ary fantatray fa eto ianao raha eto ampieritreretana ny Israely zay ny amin'ny ampitany Jordany eny nampanantenainao azy ireo io dia nomenao azy ireo ary nomenao anay zany tompo engane zay ka hitsangana ary andeha aka ny fanananay zao arivo zao ekeo zany tompo raha manondrika ny lohatsikisika mantantena raha misy olona leto an'io ariva ana hoe Rahalahy Branham avy amin'ny foko lalina tiako ny ampitany Jordany tiako ny amaky eo nefa mbola tsy tena ara-dalàna ny amiko tsy mendrika ny ampita tsy tiako ny aona amin'ny tompo amin'izao misy azy zao ananganany tanako aho ary ianao hoe mivavao ary Rahalahy Branham ataonareo ve zany sitrakareo ve ataoko zany atsangany ny tananareo ankehitriny iza moa ianao io Andriamanitra hitanao olona feno tanana mitsangana etsy sy aroa misy olo-kafa ananganany tanany ve hoe Rahalahy Branham mivavao ah Andriamanitra hitanao Andriamanitra hitanao Ramse Andriamanitra hitanao Ranabavy Andriamanitra hitanao Ramatokely Andriamanitra hitanao zazalahy Andriamanitra hitanao tompoko ianao etsoriana koa eny ary misy olo-kafa ananganany tanany eny jereo any ry olona ity angamba no fitoriana filazantsara farany mety horenareo rehefa mandeha miala eto ary tafaverina dia hoy ny vadiko Ribila fantatrao ve ranony maty izy ireo nisy namony io anankiray io voany areti-po iny anankiray iny zany ve hoe ianao mieritreritra hoe la tsaroko fa nanao antsy teo amin'ny alitara andray andro nefa hitako nipetraka teo io lehilahy io niriko izy mba remedany laza hoe misy olona ve malala fa tsy mbola vovotsy izy tsy maty tamboko izy rehefa avy miasa efa anao ny kirarony izy dia maty nisy loza tampoka nahafaty azy tsy niarina tamin'ny torimasony mihitsy izy nakeo ampandrina izy ray alina ary tsy nifoitsony mieritreritra hoe la nitory tamin'io lehilahy io aho tamin'io ramatoa io reo zatovy ihany koa eny aza manamaiva ny zavatra ry sakaiza tena mpanota ve nareo zao arivo zao eny eno zao raha tsy nateraky indray ianareo dia mbola lafitra ny Kristy tianareo ve nendray azy raha sitrakareo zany firy aminareo ny te hanaky azy ataoko fa tsy manana toerana sika mba anaovana antso amin'ny alitara manodidina eto
fa raha hitsangana mitokotra fotsiny ianao mba ilazana hoe rahalahy Branham amin'izao fitsanganako zao omeko zao vavolombelona zao te anaiky any Kristy ho mpamonjy amin'izao fotoana zao te hiala tanteraka amin'izao zava-dratsy hivelomako zao anana fahatsoram-po ampy ve nareo mba hitsangana mitokotrareo iza nanao an'izany voalohany ianao hoe tiako ny anaiky Andriamanitra hitanao rahalahy misy lehilahy telo mijoro lehilahy avokoa Andriamanitra hitanao ramatoa mijoro ihany raha sitrakao ramatoa raha sitrakao Andriamanitra hitanao misy olo-kafa Andriamanitra hitanao Andriamanitra hitanao rianaka misy olo-kafa Andriamanitra hitanao ramose misy olo-kafa ve hitsangana amin'ny tombony mba ilazana hoe tiako ny anaiky any Kristy amin'izao fotoana zao tiako ny ala amin'ny toerana misy Andriamanitra hitanao ramose misy olo-kafa Andriamanitra hitanao manangatana an'io etsaorina miaraka amin'ilay zaza Andriamanitra hitanao ramatoa eny mijoro hatrany ihany aoka isy olo-kafa hitsangana fangy araketriny ahoanany aminareo eto ny sasany aminareo ankizikeletsy ianareo tovavy Andriamanitra hitanao ranabavy Andriamanitra hitanao etsy mijoro hatrany ihany raha sitrakareo Andriamanitra hitanao ry zazavavy kely raha misy olo-kafa te anaiky any Kristy mitsangana marina zany Andriamanitra hitanao mitsangana misy olo-kafa ve anao hoe tiako ankehitriny anaiky any Kristy amin'izao fotoana zao tiako tsarovanao rahalahy Branham amin'izao fotoana zao hitsangana ve nareo miandry anareo te anaiky any Kristy fantatrareo ve fampanota ianareo sa hoe misy fisalasalana fotsiny rahalahy Branham amin'ny ty tolakandro ty inona